Niaona tampanao gazety ny Prime Ministre lefitra azo Andriananarivelo io folakandro io. Nipoitra ny marina sy ny antony anakendreny sasany anidina ny Kola FM sy ny Kola TV. Nakaiza ny arona taratasy, zara raha misy mampiasa ny arona tsia, feno sachet kosa eny an-tsena hatreny atatatra. Lasa olana amin'ny famoahan-drano maloto izany natao an-drenivohitra. Tato anatin'ny 10 taona, natsapa ny mpiaraka Eoropeanina manamboatra ireny antsoina hoe préservatif ireny, fa ny enany halavan'ny filahin'ny olombelona. Misy milaza ankehitriny fa ny fampiasana ny deltamétrine no antony io. Tsy manaiky izany kosa nefa ny teknisianina malagasy. Azy farany, lasa kianja filalaovana avokoa ny tany malalaka rehetra eny anelakelan-trano. Sahirana ny kolonga vao mahita toerana malalaka ilalaovana amin'izao fialan-tsasatra izao. Tonga sao tao anatin'ny fampahalalam-baovao tompoky lasy tompoky vavy ampanajana no hiara-pananao sy hanasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanambaranao androany tontolo dia manambahiny sika androany tsy izy izany fa ny Prime Ministre lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany azo Andriananarivelo no sady kandida amin'ny fifidianana ho filohampirenena. Izy ihany koa no isan'ny aksionaira na ny mpiara-miombonantoka ato amin'ny orinasa Kola TV sy ny Kola FM. Iresaka amintsika ny mahakasika ny fanakatonana hainao manjery na nalaza ny nomboka omaly. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao mampizara ny fijerin'ny sampino kristianina ny amin'ny fankalazana ny fiakaran'ny Masina Marina ny Assomption. Everin'ny fiangonana sasany hoendriky ny fanompoantsampy ny finoana zavatra toy izany satria amin'izy ireo dia olombelona ihany Maria ka tsy tokony hivavahana na ho raisina ho toy ny olo-masina. Mananeviny kosa nefa ireo mpino katolika amin'izany ary mahita fa mitombina tsara ny fankalazana ny atao hoe Assomption arao ny fanadihadiana. Tsy mifototra amin'ny Baiboly ny fankalazana ny daty ny 10 Aogositra fa avy amin'ny fomba fijerin'ny mpino katolika manokana. Resy lahatra izy ireo fa niakatra velona tany an-danitra Masina Maria fa tsy loha taho-pasana ny vatany. Manelanelana ny mpino amin'i Jesosy Kristy izany io olo-masina io ka mampita vavaka. Ny Papa Ray Masina Teodoro no napiditra io fankalazana ny fiakaran'ny Renin'Andriamanitra io tamin'ny taona 707. Tsy hoe 10 kory no inona fa ny Papa no nanondra no andro io tamin'izany fotoan'androny hiampitanana hivavahana amezadera voanatran'Andriamanitra. Ka nakalazana moa io dia toy ny alahady indrindra misy lamesa any amin'ny toerana hivavahana indrindra amin'ny katolika. Fety voadidy eo masinina izy io satria efa fiangonana moa tiany zanany ka manaintana ny olona mba hivavaka hisotra sy hifony. Eo amin'ny fankalazana ny safidy ny daty ny 10 Aogositra indray dia niainga tamin'ny fankalazana isa-taona nataon'ny Andriamanjaka Maurice tany Byzance tamin'ny taona 707 ihany koa. Tamin'io vanim-potoana io dia nankalazainy isaky ny 10 Aogositra ny fetin'ny fiangonana iray natsangana ho fahatsiarovana ny fiakaran'ny Masina Maria tany an-danitra. Na dia fety katolika aza ny Assomption dia ny rehetra ny miara-mankalaza azy satria andro tsy asana saingy andraisaka rama ny 10 Aogositra. Amin'ny mahalaika ny lalapan'ny renena eto Madagasikara manoloana izany, maro ny manontany tena hoe sao dia tokony atao andro tsy fiasana nefa andraisaka rama ihany koa ny fety jody sy ny fety silamo. Betsaka ny nanontany anay androany mahakasika ny hoe andro tsy fiasana ve na sa tsy rahampitso. Tsy nisy ny filan-kevitry ny ministra na ny filan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ity herinandro ity. Lasa nanao vakansa niala sasatra avokoa ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta. Fantatra fa mahajanga sy hanosy be ny akamaroan'izy ireo. Mazava ho azy noho izany fa tsy misy ny fivoriana na ahafahana nandinika ny momba ny andro rahampitso. Noho izany dia andro fiasana ary andraisaka rama toy ny andavanandro ihany ny rahampitso ho an'ny rehetra. Eo amin'izay lafiny izay indrindra araka ny fanambara dia manambahiny sika androany tsy izany fa ny Prime Ministre lefitra azo Andriananarivelo. Fanontaniana voalohany apetraka aminao, ianao angatomboka tsy nandeha nanao fialan-tsasatra? Tsy maintsy nafoezina ny fialan-tsasatra dia zao hitanareo zao ary manaroatra koa fahatongavako voalohany eto amin'ny Kola TV sy Kola FM miarahaba ampijery rehetrarehetra sy mpiara-miasa. Andriamatoa azo Andriananarivelo moa izay sady mpiara-miombonantoka eto anivon'ny orinasa Kola TV sy Kola FM. Manany olona amin'izao fotoana izao, manao koa izay mpanao gazety mpiasa ato amin'ny Kola TV sy ny Kola FM. Manahoana ny mahakasika ny demokrasia nalaza manko omaly fa hoe ho akatona ny Kola TV sy ny Kola FM afaka manambara ny hevitra hoe ianao mahakasika an'izay. Ya, misaotra anareo mpiara-miasa nanasa ny tenanay androany hariva eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kola TV sy Kola FM eto. Marina tokoa fa nanomboka omaly dia betsaka ny feo mandeha
na ny fikasana anakatonana zany hoe fanagiazana ny émetteur ny Cool FM sy ny Cool TV na koa ny fampitahorana an'ireo namana mpanao gazety miasa atao amin'ny orinasa. Ny tiako marina aloha dia nanisy ary ny didim-pitsarana ny voakireny dia nanao fampiakarana ny mpisolovava ny orinasa dia amin'izao fotoana izao zany dia miandry an'izay appel izay ny ato amin'ny orinasa amin'ny ankapobeny. Mampalahelo ny toe-javatra toy izao satria ny nitsy ny teny ihany zahay nandritra ny fotoana maharitra mba ahafahan'ny tsirairay avy mandray ny andraikitra tandrify azy. Kanefa ny androany dia tsy maintsy misy fanazavana ngamba tsy maintsy hoentina ho an'ny mpijery sy ny mpiaino ny Cool TV sy ny Cool FM fa indrindra ihany koa ho anareo mpiara-miasa atao amin'ny radio sy ny télévision. Mipetsaka ireo ataoko hoe tsakatsakana maro samihafa nandritra an'izay nitsangana ny orinasa izay. Ary eto dia maneho fisaorana ho anareo tsirairay avy na ny mpanaraka na ny mpikirakira ny vaovao eto na mpiseho ny matianina ary indrindra na mpiseho ny fitiavana ny fahalalana vaovao marina eto amin'ny firenentsika. Ny zava-misy dia orinasa nitsangana ara-dalàna ny Société Malgache de Presse et de Communication. Ary Société Malgache de Presse et Communication io no nividy an'ireo lisansa nampiasain'ny orinasa teo aloha, zany hoe ny TIN radio sy ny Dream TV. Ary ara-dalàna tsara daholo ny taratasy, ary raha mikasika an'ny Dream TV dia ny ministra perinasa mihitsy moa no nandray nanao sonian'izany. Ary eto dia tiako manamarika ary tsara ngamba mba fantatry ny be sy ny maro satria amiko manokana dia zava-dehibe loatra ny teny fanomezana indrindrandrindra amin'ny andraikitra izay sahan'ny teny eo amin'ny firenena. Fa alohan'ny idiran'ny Société Malgache de Presse et de Communication tamin'ny fifidianana n'ireo lisansa ireo dia nandray manokana ny ministra perinasa ny tenako tao am-birao ary nanontany azy miaraka amin'ireo nitota taratasy ny hoe ahoana no mikasika an'ireto lisansa reto, inona sy inona ny mety olana ary inona no mety hosakana raha ohatra ka iroso izahay amin'ny fampiasana an'izy ireo. Mazava ny fanarahany resaka Imrala fa tsy misy ny olana noho ny antony mazava izay voalaza teo moa fa izy ihany no nanosonian'ny ny taratasy tamin'ny mikasika ny Dream TV izay lasa Cool TV amintsika amin'ny teny izao. Tateo aoriana moa nisy ny fiovan'ny zavatra tonga ireny fanakatonany ireny tsy misy fanomezantsiny fa amiko ny zava-dehibe dia ny fatsapan'ny tsirairay avy ny verenana ny fitoniana mba ahafahan'ny firenentsika miroso milamina ary indrindra mamarana an'ity Kristy. Tsy ilaina intsony raha amin'ny tenanay manokana ny mbola ampitomboana indray hoe asiana crise vaovao eto amin'ny firenena amin'ny fanakatonana ny hainao aman-jery maro samihafa ary noho ny fanaovana antsojay amin'ny olona maro samihafa fa ny hamana ny crise indrindra no tokony hoezahana dia ahafahantsika miroso makany amin'ny fifidianana. Ary eto dia manaingy an'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra na amin'ny fampihavana pirenena na amin'ny fanarahana ny tondrozotra mba hijery akaiky ny olana toy izao fa tsy ny hoe ny olana aminay samy mpanao politika ihany akory ny zava-dehibe fa ny olana ny mpandraraha ihany koa, ny olana ny olotsotra rehetrarehetra mitaitaina amin'ny asa mandrarahany mba tokony ho jerena ihany koa satria izay koa ny isan'ny sin'ny crise mifanesesy eto amin'ny firenentsika noho ny fahatsapany ny olona tsirairay aby fa voatohitohiny izy ao amin'ny fahafahany na mandraraha na mahazo vaovao. Ka dia izay ngamba no azoko lazaina fa manamafy fa ara-dalàna atsakany sy andavany ary tsy hanome tsinan'izan'izy sika fa ny angatahantsika dia mba hiverina amin'ny fahamarinana marina ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra eto amin'ny firenena mba hisiny ny fitoniana.
Ny TV sy ny Cool FM moa dia efa nanantitrantitra foana hatramin'izay hoe manana ny taratasy ara-dalàna efa niakatra eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany koa ny Maître Rija Rakotomalala izay mpisolo vavan'ity Hainao Manjery ity mitondra ireo taratasy mara-dalàna ny TV sy ny Cool FM. Inona ary no mety ho antony tediavindreo olona hanakatonana ny Hainao Manjery zandriny indrindra tahaka ny TV sy ny Cool FM nefa izy efa manana ny taratasy ara-dalàna rehetra. Reo miezaka ny te hanakatona azy angamba ny tsara ho anotanianareo fa raha ohatra ndraiky kosa no hoe entina ho fandemena ny candidat Adzo Andrianenarivelo amin'ny fifidianana manaraka dia tsoriko fa tsy mampiova ny hevitro velively mihitsy zany fa rehefa izaho rehefa manapa-kevitra dia manapa-kevitra ary manatanteraka an'izay hatramin'ny farany satria araky ny lazaiko matetika dia tsy ny filatsahako ny zava-dehibe amin'ny fifidianana toy izao fa ny fahatsapako fa miara-miasa tsika samy malagasy ary raha vela miasa malalaka ny malagasy dia tsisy antony tsy hampandroso an'ity firenena ity. Ny zavatra mampalahelo dia niezaka izahay tompona andraikitra rehetrarehetra nanangana ny orinasa mba tanora toanareo daholo no mitantana n'ity orinasa ity nefa amin'izao fotoana izao dia ohatra ny tsapako ary eniko ny ayainareo kanefa za mino fa samy andray andraiky ny fantafandrify azy daholo ny olona tsirairay avy fa ny seritra toy izao dia natao ivelaran'ny tanora ary za dia resy lahatra fa ny tanora toanareo rehetrarehetra mitantana n'ity orinasa ity no antoky no avin'ny Madagasikara ary zay ihany natonga anay nanao an'izao fanamby lehibe anankiray izao hoe mba ho isan'ny televiziona sy ny radio avo lenta indrindra ty amin'ny faritra Ocean'ny Indiana izy ity. Raha zoina moa zany ny zavatra nolazaina atao dia mifandraiky amin'ny resaka toe-tsaina ny resaka politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Zay mihitsiny isika tokony mahay mandray lesona tamin'ny tantaram-pirenena dia ny zavatra ratsy aloha mba hijanona any fa ny zavatra tsara satria mba nisy ihany ny zavatra tsara teto amin'ity firenentsika ity reny no ezahana ampiroboroboana dia ahafahan'ity firenena ity mandroso. Isan'ny zavatra tsara niditra teto amin'ity firenena ity ny fahalalahana miteny nanomboka tamin'ny taona 1970 dia reny zany no tokony ezahana ampiroboroboana ao anatin'ny matianina tanteraka izay ezaka ataontsika tsirairay avy dia raha zay no ezaka ataontsika eo amin'ny fiainana mijery mandroso foana amin'ny tsara kokoa dia tsisy antony tsy hampandroso ny firenentsika ary izay koa ny tanjony tsirairay avy angamba. Eny ary isaoranao naiky ny vahiny teto amin'ny fampahalamba-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM. Misaotra ny mpiara-miasa rehetrarehetra ary misaotra ny mpijery sy ny mpiaino ny Cool TV sy Cool FM amin'ny manaraka indray. Misaotra tompoko. Androany folakandro moa dia nisy ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny Praiministra Lefitra Adzo Andrianenarivelo teny Andriafanambojanaary niresahana momba ny fiainam-pirenena fa indrindra ny heviny manoloana ity raharaha Cool TV sy Cool FM ity. Fotoana izay nahafahan'ny mpanao gazety ny valampatra ary nahazo antanina ihany koa ny pirofo rehetra mahara-dalàna n'ity onjam-peo ity. Nisy ihany koa tetsakilan'izay ny fanazavana momba ny lalàna rehetra efa natao mialoha nanatanterahana ny fahitalavitra sy ny onjam-peo Cool TV. Taorian'ny fampahalalam-baovao samihafa novoizin'ireo Hainao Manjery Isatsokajiny momba ny raharaha Cool TV sy Cool FM saiky mitovy hevitra avokoa ary manameloka ny fihetsiky ministry ny serasera ankehitriny momba ity fanenjehana Hainao Manjery ity ny mpanara-baovao nanangona ny mahakasika izay Marjone. Fanakatonana tele sy ny radio Cool moa zany dia mbo misy hevitra ihany mbo atolotsay vahoaka ety ambany tanàna ety fa tsy mety le izy satria vanjon'ny demokrasia zao. Tokony tsy asiana intsony zany ny zavatra zany satria efa zavatra tsy napeteny teo aloha dia tokony tsy ataon'ny ankehitriny le izy fa aloha andeha mangarahara aloha mba hisokatra ny radio sy ny tele rehetrarehetra eto Madagasikara mba ahafahan'olona manara-baovao mba tsy hitan'ny atremin'ny ray mba hita ao amin'ny anankiray ka ny dikany zany namany tena tsy mety mihitsy zany fa mampisy zavatra mampitonga an'izao krizy lava reny eto amin'ny firenena izao dia tokony tsy ataon'ny mpitondra ankehitriny le fanakatonana ka tena tsy mety mihitsy le izy. Satria rehefa io ihany nampisy an'ilay problème tamin'ny 2009 nefa mbola verina ihany amin'izao fotoanandro 2013 zao. Tsy hitrako loatra raha ohatra akatina ny Cool FM satria radio an'ny tanora dia misy zavatra be da be azo lesona tsoana amin'ny Cool FM ho an'ny ankizy ny Cool FM. Mety amiko mihitsy zany hoe fanakatonana tele fa ny zavatra tena ilaina dia
fahalalahana ao amin'ny maha demokrasia aleo ny olona ilaza ny heviny aleo ny olona anao an'izay saim-patany ka manara-dalàna araky ny rariny sy ny hitsiny nangatahana vahoaka madinika dia tokony tsy akatona ny aina aman-jery fa izy io any sy ny problema vahoaka andeha amin'izao ano izany loha isokatra zay sokatra fa dia matona azo lalana le olona ny sokatra dia tokony mba andeha zany mba tokony mba ana fa tsy hoe akatona dia zavatra raha mandeha fa tsy mitovy firihana aminao no mandeha rehetra zay misokatra dia tokony tsy akatona fa io ihany mampisy ny problema tamin'ny 2009 tsy mety aminay zany satria zay ohatrany hoe aty amin'ny bakarité aty zany atria mbo mitovy amin'ny télé rehetrarehetra ihany io satria mbo mahazo alalana izy zany hoe amin'ny fanjakana hoe mazava ny azy ny taratasy zany tokony tsy katona le izy tsy tokony akatona nanao manjery satria izay afaka itenenan'olona rehetrarehetra zany dia tokony mena fahalalana satria izay foana mampisy problème eto amintsika dia tokony tsisy fanakatona satria nakatona rehetrarehetra hatramin'izay any mampisy olona dia tokony mandeha foana mba ahafahan'olona miteny izay etaetan'olona tian'olona avoaka zany satria izay zany ny adivana foana tetatra amin'izay tokony manana fahalalana itenin'olona tsy mety amiko satria ohatrany tsy normal ihany le izy akatona manina ny enjehana le koly tsy ekenay mihitsy aloha ny anokonana ny tv amin'izao vaninandro zao satria raha malala le fiainana zao amin'izao daholo ny olona rehetrarehetra amin'izao le koly tv zany aloha ny tena marina tsy tokony akatona fa le izy zavatra voaka le koly tv zavatra tsara sady mahaliana sy anana ny olona rehetra zany le izy tsy ekenay no nanakatonana ny aina aman-jery sa hiverina ireny tamin'ny 2009 dia tsy tokony akatona mihitsy fa manakana ny liberté de presse ny démocratie zany tsy tokony asiana an'izany amiko aloha ny any dia tokony hoe tsy akatona ny aina aman-jery satria andron'ny démocratie zao izay no ntolomana tamin'ireny fotoan'ireny ho an'ny hoe andron'ny démocratie dia tokony samy aneo ny heviny daholo ny olona tsirairay misy fetrany io fa tokony diadina tsara hoe raha manaraka ny lalàna le olona tsy tokony akatona Lafombaovao afakosa indray nakaiza ny arona taratasy vitsy dia vitsy sisa no mampiasa arona tsihy mivangony kosa ny arona sachet plastika manerana ny renivohitra eny amin'ny mpivarotra hatreny anaty tatatra tsy toy ny any amin'ny firenena afrikanina hafa mibahan-toerana araka izany ny arona sachet eto amintsika fanadihadiana manokana nataony Nalo Sosombiny eny nahitana sandaina ariary zato azy hazahoana arona sachet eny amin'ny mpivarotra rehefa miantsena na mitondra zavatra maro samihafa ny sachet plastika hatrany no mahazatra ny rehetra maimaipo ny ireo sachet plastika madinika eny an-tsena hatreny amin'ny épicerie anelakelan-trano saika tonga saina amin'ny fahasimbana teraky ny sachet plastika amin'ny tontolo iainana avokoa ireo mpampiasa izany saingy tsy afa-manoatra noho ny tsy fisian'ny arona hafa mora asolo azy ireny raha ny hevitra ireo dia aloha herinay le arona taratasy fa le arona sachet manimba tontolo iainana be raha ny hevitra hitako mety zao dia tokony hoe mena le olona mpanodina plastika ireny le izy dia amin'izay tsy dia mandoto tanàna loatra ny arona plastika mety zany fa tokony tsy aparitaka tokony samba manaja ny fahadiovana zany tsakaray manimba tany manimba ny tontolo iainana mihitsy zany le sachet fa nefa le izy misy mahatsara an'le izy ihany ao amin'le hoe hitondrana an'le sakafo zavatra hoentina majinijinika aminosana zavatra ohatran'izany efa 5 taona mahery teo no tsy nisy nampiasa intsony ny arona vita amin'ny taratasy vitsy dia vitsy ihany koa ny mampiasa ny arona vita amin'ny tsihy ka sarony fiparitahan'ny arona plastika izany na izany aza misy mpanjifa ireny arona vita amin'ny tsihy ireny noho ny fahazarana mividy izany raha samy arona nefa no atao mifaninana ny arona vita amin'ny plastika ihany koa no mbola mahaliana ny mpanjifa ny tena izy zany toy ny tena mandeha kokoa satria toy ny efa somary lanilany ohatranao hitanao le ohatrany hoe mananana zany ny tanety efa may foana dia toy ny manko ny penjy any tamatavy ny tena alaina dia efa somary lanilany sady lafo na firena inona dia aleon'olona zao amin'le plastika efa toy mora sasana kokoa izy mateza zany dia mba sasana izy rehefa maloto zay zany mahasarika na sady mamazaka zavatra hoentina izy zany rehefa hitondrana zavatra mampisapisatra loza ho an'ny tontolo iainana nefa ny fampiasana ireny arona sachet vita amin'ny plastika ireny afaka zatoka hatramin'ny 400 taona mantsy vao mety levina ny plastika izay no mahatonga azy ho loza ho an'ny tontolo iainana akora voalohany miasa amin'ny fanamboarana azy ireny ny petrol ka mahatonga azy ho tsy mety levina sy manimba ny singa mampamokatra ny tany ny fiparitahan'ny sachet plastika manerana ny tanàna no tena olana amin'ny fampiasana azy ireny isan'izany ny fanatsetseman'ireo sachet plastika ny tatatra manerana ny tanàna ka mahatonga ny rano mivangongo rehefa favaratra
Ilaina ny fanangon'ireny sachet plastika ireny amin'ny atoerana iray ahafahana misoroka amin'ny lozaterany. Ny tsara indrindra aloha zany dia mitady an'ireo le hoe inona le mora levona ka tsy manimba tontolo iainana. Anisan'ireny ny taratasy izay hoe fa fampiasantsika ihany taloha fa vokatr'ny fivoarana moa dia hoe nivadika nanao an'ilay plastika tsy hoe miverin-dalana akory raha mampiasa an'ireny fa amin'izao fotoana dia efa saika betsaka koa miezaka mampiasa an'izay zavatra taratasy izay. Ny sachet plastika dia tsara aloha voalohany tsy aparitaka fa angonina. Ary raha tiana ihany koa izy hoe isy mandray misy tokoa amin'izao fotoana aloha orinasa mandray azy ireny dia tsara ihany koa ilay izy tsy ho maloto fa madio zany amin'ny ankapobeny. Hatraizany faharesen-dahatra isika malagasy momba ny politika manokana miady amin'ny sachet plastika. Amin'ity lafiny ity, nilaozan'ny firenena mahantra aty amin'ny tapany atsimon'ny bolabola tany isika malagasy. Izy ireo izay efa navita nandrara ny fampiasana ny sachet plastika hatramin'ny taona 2024, isan'izany Mauritanie, Mali, Haïti, Burkina Faso, Côte d'Ivoire sy ny maro hafa. Ankoatra ny fitaizam-batana dia fisarihan'ireo tovovavy no antony ikotran'ireo tovolahy eny amin'ireny toerana misy ireo fonjam-by natao hanalehibiazana hozatra ireny. Tsy miankina amin'ny fikotranana ihany anefa izany fa zava-dehibe ihany koa ny tohana ra-tsakafo raha ny hevitry ny coach anankiray nanontanianay Aron Fanadiadina. Tsy voatery ho ireny toerana mihaja be ireny no ahafahana mitaiza vatana eto amintsika. Efa misy hatreny ambany tanàna eny ny toerana ahafahana mikotrana. Tsy fonjam-by manaraka ny fenitra ara-panatanjahantena no ampiasaina amin'ireny toerana ireny tahaka ity nosidiana ity, fa vy mavesatra avy amin'ny fiarakodia no atambatambatra na fitefena samihafa ihany koa. Ankoatra ny resaka hozatra na tanjaka, ny fikajiana bika manendrika ihany koa matetika no ikotranan'ny tovolahy. Misy na vehivavy tena maniry ny vatana tsara mihitsy, forme ny lehilahy, manahaka ny faniriana nareo vehivavy koa. Dia ohatran'izay fa anamboarana tena mihitsy ny tena ikotranana aby amin'ireto. Mahatsaratsara vatana. Lehilahy manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 taona eo amin'ny ankapobeny no tonga mikotrana amin'ny itony toerana manokana itony. Ora iray hatramin'ny adiny 9 isan'andro ny faharetan'ny fitaizana hozatra ataon'izy ireo. Maro anefa ny fahavalon'ny kotrana sy ny fanalebiazana hozatra. Isan-kerinandro 5 fois par semaine. Dia adiny 2 isan'andro. Dia fikotrana zao tsy tian'ny zavatra hoe fisotoka, alcool, dia rongony. Manodidina ny 30 eo avy amin'ny sokajin'olona rehetra no mikotrana miaraka amin'ny Prospera sy ny namany eto Pasika. Akaiky kokoa an'ireo tovolahy ambany tanàna ny toerana toy itony. Raha toa ka tsy vitsy ihany koa etsy ankilan'izay ireo mikotrana amin'ireo fitoerana samihafa. Sakitovizana kosa ny faritra amin'ny vatana tiana hasongadina manokana. Zava-dehibe ihany koa ny resaka sakafo amin'ny fikotranana. Raha te-tana forma zany matetika moa zany ny olona manafangaro foana fa mila mikotrana dia ampy ny mikotrana. Toa dia tsy orina zany fa raha ohatra ao anatin'ny fitaizana vatana 70% ny alimentation foana dia 30% ihany ny kotrana. Partie basse dia ahitana ny fessier, ny cuisse hatrany amin'ny mollet. Dia ny aty ambony moa zany tena marina, tena travaillena matetika dia dorsaux, dia pectoraux. Dia ny ambiny rehefa avy eo le muscle ambiny aty amin'ny biceps, triceps dia ny deltoïde. Ny lehilahy no betsaka mikotrana raha toa ka fampihenam-batana no ataon'ireo vehivavy manatiny itony toerana itony. Manoloana izany, mila fehezina ny fampiasana ireo karazana fanampin-tsakafo malaza fa mahabe hozatra sy mampatanjaka toy ny protéine sy ny multivitamine. Tsy midika zany rehefa mihinana an'ity le olona dia tsy misakafo fa fanampin-tsakafo toy izany. Anome volume haingakaingana zany ho an'ny olona tena mpanao fanatanjahantena moa zany no tena mila an'itony. Zay zany ilaina amin'ireto protéine reto. Fa ny protéine na izany tsy zany tsy dia hohanina matetika izy fa amin'ilay fotoana anaovanao sport voalohany indrindra zany no hinanana anazy. Dia rehefa azonao ny volume matadiavinao dia ajanona ilay izy. Izay izy. Tsy ny rehetra no afaka hividy protéine eny amin'ireo toeram-pivarotam-panafody izay tsapa fa lafo manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 2 alina sy 2 hetsy ariary eo. Samy miezaka amin'izay tratran'ireo mpanabokiny eny ambany tanàna.
Rehefa miresaka ozatra ihany sika tato anatin'ny 10 taona farany niena ny habean'ny filahin'ny olombelona ny lehilahy moa izany araka ny fanadihadian'ny mpikaroka eoropeana momba ny kapotina ireny antsoina hoe préservatif ireny. Nalaza tato ato anton'izany ny fampiasana ny karazana fanafody antsoina hoe deltametrine. Io fanafody io izay mbola ampiasain'ny orinasa lehibe mpitrandrakarena kibony tany eto amintsika. Rehefa nanontaniana ireo teknisianina malagasy tsy dia mitombina loatra eto amintsika izany fanadihadian'ny Mirana Ramanantsoa. Ny resaka onde magnétique sy ny fahalotoan'ny tontolo iainana izay miatraika amin'ny atidohan'olombelona no antony voalohany nambaran'ny siantifika maro fa nampiena ny alavan'ny filahiana tato anatin'ny 10 taona maromaro ny fandimby. Tamin'ny taona 2024 araka ny fanadihadiana nataona italianina tao amin'ny oniversite iray dia niena 10 isanjato ny alavan'ny fitaovam-pananahany lehilahy io tato anatin'ny 10 taona farany. Mitovy amin'izany ihany koa no navoaka ny site anglisy iray izay mivarotra karazana préservatif 540 karazana ankehitriny. Inona ary nahatonga izany? Araka ny fanadihadiana natao ihany, isan'ny mandoto ny tontolo iainana antony fiainana be sy alavan'ny fitaovam-pananahany lehilahy io ny fampiasana ny fanafody antsoina hoe deltametrine. Voalaza fa ampiasain'ny orinasa lehibe mpitrandraka arena kibony tany any amin'ny faritra Atsinanana Nosy iny izy io ankehitriny. Ary efa nampiasaina ela teto amintsika. Tsy manaiky loatra ny fampiasana izany ho mampiena filahiana ny teknisianina malagasy. Raha izay ndraiky io aloha ho an'olona tsy fantatra fa raha ny tenanay efa elaela ihany mikirakirana ny tsy dia nahitana hoe anomalia mikasika an'izay resaka filahiana izay. Izany hoe le fitandremana moa iny tsy maintsy atao rehefa ohatra hoe mikirakira azy ianao satria raha malala fa poizina moa izy io dia tsy maintsy fantatra daholo zany hoe inasiana aby ny fepetra atao rehefa mikirakira ny fanafody io anao. Ampiasaina eto amintsika araka izany io antsoina hoe deltametrine io efa ho am-10 taonany maro. Ho an'ny teknisianina tsy mbola nisy ny fanadihadiana natao manokana momba izay fiantraikan'izany amin'ny fitaovam-pananahana. Zany hoe izay trinitrina rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny sokajin'ny pyrétrinoïde. Ny pyrétrinoïde dia nampiasaina teto Madagasikara tamin'ny nampiasaina azy betsaka indrindra dia tamin'ny famonombalala tamin'ny taona 570 770. Nampiasa taona maromaro mihitsy a Madagasikara teo amin'ny famonoana ny valala. Dia betsaka ato aminay zany tsy fantatro na miena ny filahinana tsy fa ohatrany tsy nisy fitarainana mihitsy tamin'ny fampiasana azy aman-taona teto tamin'ny famonoam-balala. Dia tsy haiko ny teny hoe vokatry ny fampiasana deltametrine ve ny izay zavatra niseho zay. Fa ny zavatra tiako marihana dia izao a ny akora simika rehetrarehetra dia pozina daholo ary mila mitandrina amin'ny fampiasana azy. Na izany na tsy izany, namoaka tarehimarika momba ny habean'ny fitaovam-pananana ihany koa ry zareo vahiny izay efa nandalina ity trangan-javatra iray ity. Mitana larana voalohany ry zareo ekwatoriana, kisitra kosa ry zareo koreana tavaratra raha toa ka tsy nisy nanipika manokana tao anaty lisitra ny andra malagasy. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao saika manerana ny elakelan-trano sy ny sisin'arabe no toerana ahafahan'ny ankizy milalao amin'izao fotoana tsy fianaran'izao. Mahalana na rehefa misy fananana fa mamonjy kianja izy ireo. Tsy ampy ihany koa anefa ireo fotodrafitrasa sy fitaovana entin'izy ireo milalao mandritra ny fialan-tsasatra raha ho an'ny eto andrenivohitra. Fanadihadiana Inalo Sosombiniana. Fialan-tsasatra izao mivoaka milalao eny an-tokotany sy eny anelakelan-trano avokoa ireo ankizy madinika. Efa fahazarana ny miara-milalao amin'ireo mpiray tanàna ka miezaka ny mampifanaraka izay ananana amin'ny kilalao tiana atao ireo ankizy. Inona zao ny baolina rugby anareo? Baolina tavoahangy. Baolina tavoahangy. Kapa. Tsy manana baolina tena baolina rugby ianareo? An'olona le izy. An'le lehibe le izy aty anay. Baolina, baskety, rugby. Inona daholo ny lalaovinareo rehefa any anelakelan-trano? Ohatra ny baby, jeu. Aiza ihany no milalao baskety? Eto any. Eto fa eto malalaka. Baolina foty, bisikileta, manao jeu indraindray zay dia indraindray manao rugby. Dia aiza daholo ny lalaovanareo an'izany kilalao rehetra izany? Dia tokotaninay dia ny sagnany eny salle de jeu. Vita eny an-tokotany avokoa ny baolina kitra, ny baolina lavalava, eo ihany koa ny lalao bisikileta, ny tandremo, ny dia isan-karazany sy ny maro hafa. Misy kosa anefa ireo lalao tsy maintsy andehanana eny amin'ny kianja sy ilana fitaovana, ary matetika eo no mipetraka ny olana ho an'ny tanora eto amintsika.
Izy afahanay zany tena misy vola zany zay dia mamidikodina mamana azy tseritseri tanàna zay diara zao dia papy dia inzay zay manao karitra dia loty fa le amin'ny baby zany mahisy izy maromaro baby zany tena anay zany tena marina mba hoe taletanay mba hoe miraikitra ao anatinay indray ohatra hoe 1000 francs 2500 arakaraka le vola misy aty koa izy zany le hoe resaka baby le aty amin'ny sisin-dalina izy zany tsy hoe avy aminay le izy fa le olona zany mametraka an'le baby eo tokony marina le tenenao hoe tokony mba misy salle manokana mihitsy leo amin'le baby fa le tompony mihitsy amin'le fitadiavan'le tompony zany fitady vola amin'le izy raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny zany ho faniriana ihany zany filalaovana amin'ny kanja lehibe noho ny tsy fampin'ny kanja ahafahany rehetra milalao malalaka na dia reny vohim-pirenena Antananarivo. Manampitrotraka izany ny fahateren'ny tanàna ankehitriny. Mavatra mandeha lavitra izy ireo noho izay fitadiavana fialamboly izay ka tsy magaga raha mivadika ho kanja avokoa ny toerana malaladalaka rehetra. Ny tsy fampin'ny toeram-pilalaovana manakaiky ny toerana be ankizy tahaka ny ety Ambodin'ny Sotra izay naterin'ireo ray aman-dreny maro tety fa isan'ny antony manamora ny fironan'izy ireo any amin'ny zavatra-dratsy maro samihafa. 10 Aogositra fankalazana ny akaran'Masina Maritany an-danitra ny Assomption raha ho an'ireo mpino kristianina katolika ho an'ny tanàna sasany toy ny tetsy Ambohimamory misy ny fety manokana anamariana izany. Hita fanena kosa nefa ny faharisian'ireo olona raha ampitaina tamin'ny taon-dasy teny an-toerany Miarantsoa. Fivorian-drazambe tany aloha ary fitadiavana hevitra ny amin'ny ampiresana ny taranaka manerana ny vohitra noho ny piran'ny hetsika 12 Aogositra izay zary lasa mbo-piona ny mponina Ambohimamory sy ireo zanak'ampelezan'ny fiangonana ankehitriny. Teto amin'ny Tivavahady Bety tamin'izany fotoana ny toerana nanaovan'ny ray aman-dreny Bedinika ary teto ihany koa noho ny piran'ny hevitra. Marakely no nanombohana ny hetsika tamin'izany. Fampivondronana sy fampilalaovana ny tanora ary fitezana sy fanabeazana ireo ny fototra. Izy io zany dia ireo niainga tamin'ireo ray aman-dreny tamin'ny taona 2017. Izany dia niaraka tamin'ny fampahirezan'ny fiangonana LMS Ambohimamory tamin'ny fotoana. Misy tantara tokoa zany satria tsy adino amin'ny tantarany izany satria ireo nampirainy sy nanentana ny anamafisana ny firaisana dia nametraka ny atao fifankatiavana, fifankalalana ary fahaizan-kiny. Teto amin'ity toeran'ity ihany koa noho ny kabarin'ny zokiolona ary nanaovana ny marankely nivoatra araky ny toetrandro ny fankalazana. Raha tamin'izany fotoana nisy ny fitondrana jiro fanily manodidina ny tanàna Ambohimamory sy ny ragasy eo an-tampon-tanàna izay nahitana ireo sangany dia efa niova izany ankehitriny. Fa niova arak'izay ihany koa ny fandraisan'ny olona ny fankalazana ary zary lasa nangatsiatsika. Ankehitriny zany zava-misy dia ohatra mihamangatsika ny fankalazana ny 12 volana ho tsy fantatra nohon'ny samboaravara politika misy sy ny krizy misy eto Madagasikara hoe sa no ny aton'ny teknôlôjia efa mandroso satria taloha ny 14 volana ho ary dia efa manomboka ity lanonany ity ary misy ny laretirety misy ny fipalian'ny mponina amin'ny 15 volana ho amin'ny alina fa 14 volana ho amin'ny alina parainy andro ary misy ny fiarahan-sakafo ny fiangonana sy ny tanàna sy ny mponina manodidina rehetra eto manodidina ny Ambohimamory taloha fa ankehitriny zary tsy hita tsony zany fa lasa anarana sisa entina araka le teny teo hoe tsy fantatra inona ny tena antony. Le mpitondra taloha teto zany na karakara tsara ny amin'izao fotoana tsy dia mihetsika moa ny fiainana koa efa sarotra dia tsy miraika amin'ilay fetsony ny olona. Taloha zay malina izay entana ety lahany daholo tsy misy moto mihitsy na rera zao raha faran'izay malafo zay vao vola lafinay teo 3 arivo raha misy nefa ny efa zao fa malafo anay ny 100 000 conséquent tsy mitovy amin'ny tato. Na zany aza nefa miezaky ny ameriny indray ny asin'ny 12 Aogositra sy ny akon'izany ho toy ny teo aloha ny mpikarakara. Dia iny ihany koa no entiny indray mamarana iny fampahalalam-baovao iny hisaora ianao naraka izany hatramin'ny farany. Mbola misy hatrany ny laharatarobia 03407 888 02 ahafahanao mifandray amin'ny mpanao gazety ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool FM sy ny Cool TV mametraka ny veloma ho amin'ny raha pitsindray tompoko.